Miarabantsika rehetra indray dia faly manonona ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, tompony tompo mpanjakany mpanjaka, tompony fiadanana, manana ny fanalahidin'ny fahafatesana, nandresy izany fahafatesana izany ny fahasoavany sy ny fiadanany no tononona amintsika rehetrarehetra tia mandalina ny sitrapon'Andriamanitra, tia miaina ny sitrapon'Andriamanitra ary tia andova manana etaeta sy manana fandrinana izay hoe fandovana ny fiainana mandrakizay izay. Vavaka vetivety sika mialohan'ny hidirantsika amin'ny lohahevitra. Misaotra anao Jesosy fa tsy landritra ny fiantranao sy ny famindraponao ao anatin'ny fitiavanao. Ankehitriny izay dia ampiainao an'izany fitiavanao zany ao anatin'ny famindramponao iresaka lohahevitra indray. Anankiray anio amantaranay sy iainanay ny volonté-anao, ny sitraponao tianao ho fiainanay ho tanteraka eo amin'ny fiainanay. Manapibetsaka anay tompo isokafan'ny sainay sy ny eritreritray mba ho tanolonaka anirin'ny teninao ary indrindrandrindra ray tsy to mba tena hoe fertile, tena hoe hamokatra be ny amin'ny teninao, mba hahafahanay manana hery mamindra, miakatra antanatohatra, mamonjy ny avoana Jerosalema famonjena dia lay parvi efa voamboatranao andeha anamboatra fitoerana ho anareo ianao izay toerako no hitoeranareo ihany koa. Ianao no manositra ny teny Jesosy ianao no manisy ny faribolany ranao, ilay raha fanekena vaovao ilay raha tsy afaka angalarin'ny Satana, ilay raha vie éternelle aina natolotra ao ny ainao teo amin'ny hazo fijaliana, dia amin'ny alalan'ny teninao no hitombony izay aina izany, mandray izany izay amin'ny alalan'ny teninao no andraisanay an'izay aina izay fanekena vaovao izay ioripaka ty anatinay ho tonga natiora mamelona anay, ahafahanay misandratra malona ny sitraponao sy ny herin'ny filazantsara. Ny aja sy ny tera dia anao irery any Jesosy Kristy, ary ianao no miaro ny fotoana rehetra tsy ahafahan'ny Satana manana fahefana ao anatin'ny teny aty amponay any anaty interférence be da be isan-karazany any. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny no tompo-kasehany zany vavaka izany. Alleluia. Dia mbola misaotra an'Andriamanitra foana isika midera ny ray tsy to, ny anaran'i Jesosy Kristy no entintsika midera anazy raha mbola afaka mampita sy mifampizara amin'ny alalan'ny tony tambajotra itony zoky zandry sœur frère ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny lohahevitra hodiniantsika anio dia miainga amin'ny fangatahan'ny namantsika anankiray izay mpanaraka ny pejy. Izay no avantagentsika amin'ny alalan'ny tony tambajotra serasera itony, izay ahafahantsika mifandefa message any amin'ny MP mifampizara, satria izay ihany koa dia mandray avy aminareo fa tsy hoe izay ihany no mizara aminareo izay ilay fiarahamientana ao amin'ny tontolon'ny fanahy ao amin'i Jesosy Kristy, ny tavandralahy mandranitra ny tavandralahy, ny tavandranadahy mandranitra ny tavandranabavy sy izay afaka hitenenantsika azy rehetra ny amin'izay sasiteny izay. Izay ny tena zava-dehibe ilay hoe fiaraha-mitoetra sy fiaraha-miaina ao amin'ny fahendren'Andriamanitra ao amin'ny tontolon'ny soratra masina, dia izay ilay hoe ankohonana ao amin'ny Kristy. Dia ny lohahevitra ho iateo araky ny sosikevitra natolon'ny rahalahy anankiray tao amin'ny message privé zany, dia hoy izy hoe mba resao kely ny amin'ny resaka euthanasie hozy izy, fa tena
mahazo vahana be mihitsy a ity resaka eutanazia ity amin'izao vanim-potoana farany izao, ary tena marina ny zavatra noresahan'ilay rahalahy sy ny sosikevitra na roso ny ity rahalahy ity ny amin'ity resaka eutanazia ity, fa tena hoe miroborobo be mihitsy a ity lafiny lafin-javatra resahantsika hoe eutanazia ity. Efa itsika rehetra hoe inona moa ty resaka eutanazia ity, fa mamela ianareo na de hoe efa fantatsika rehetra raha ny tena hevitry ity eutanazia ity, de mamela ianareo hoy aty hoe efa itsika rehetra ity resaka eutanazia ity, fa na izany ara dia mamela ianareo hitondra famaritana tsotsotra mikasika azy ity. Ny eutanazia dia zavatra hetsika atao amin'ny olona anankiray izay manana aretina maladie incurable, zany hoe tsy ahita mpanasitranana intsony, en phase terminale hoy ny fitenenana, zany hoe amin'ny farany izay tsy sinkevitra intsony, zay le hoe phase terminale. De vokatry ny souffrance ny jaly mahazo an'ilay victime, ilay olona voatondro eto manana an'ilay aretina, dia misy ny assistance atao aminy. Assistance zany hoe misy ny fietsehana mirazotra amin'izay aretina zakain'ilay olona izay ao anatin'ny phase terminale na ao anatin'ny domaine incurable, hoe tsy misy fanasitranana intsony, de misy ny assistance atao amin'ilay olona. De izay assistance izay ilay hetsika mirazotra izay dia ny tena fototra ilay hetsika mirazotra amin'izay nantsona hoe maladie incurable izay dia provoquena ny fahafatesana, zany hoe ampidirina inina, tena hoe déclenchena mihitsy ny fahafatesana ho an'ilay olona victime, mba ho détaché, mba ho libéré, mba ho voavaha. Zay zany no prétexte an'ity resaka eutanazia ity, amin'izay jaly sy aretina mitambesatra amin'izay ilay olona. De ity antsoina hoe fahafatesana provoqué ity dia misy karazany be da be amin'izay, aveo hoe active, passive, directa, indirecta. Fa raha ataotsika raha zavaitsika ao anatin'ny fehezanteny roa lehibe dia ny mivantana sy ny ankolaka. Mivantana izy tena hoe misy substance na médicament fanafody injectena amin'ilay olona, ary misy ny étape tsikelikely zay atao ao anatin'izany. Asina anestesia, fampantonina mba tsy ahafahan'ilay olona mandrefa naitainana intsony, de miaraka amin'izay de atsindrona n'ilay olona amin'izay ny poizina hiprovoquena n'ilay fahafatesana. Fa izay zavatra izay dia manome famaritana ny hoe contre nature, zany hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Baiboly foana no zavatra ifampizarantsika. De ny faharoa manaraka an'izay direct active izay hoe maladie provoquée euthanasie, amin'ny lafiny active izay direct izay dia ny lafiny passive. Ohatra hoe lay olona tokony misy
assistance zay mitazona ny ain'ilay olona materiel na fanafody na zavatra ohatran'izany dia ajanona tapahana iny traitement iny zay izy passive zany hoe tsy mivantana kokoa zany dia mandeha tsikelikely zany lay fahafatesana ho an'ilay olona fa izay zavatra anankiroa nambarantsika famaritana anankiroa ngezabe no resahantsika izay dia mijanona foana ao anatin'ny fehi-kevitra hoe manohatra ny natiora-pahafatesana normal izay ao anatin'ny antsoina hoe permissive fa azondalana ho nomen'Andriamanitra atsika amin'ny lafi-pahafatesana izany araka ny fahotana nolovaintsika tao amin'ny Genesis 3:7 zay izy plus précisément efa niain'ny feon'ny vadina io ianao hoy Andriamanitra tsy to tamin'ny Adama de voaozina ny tany noho ianao de rehefa voaozina ny tany de nidikan'izay de lasa misy fahafatesana, misy aretina, misy zavatra be da be nentin'izay ozina izay fa fahafatesana no tambiny ota oziny Baiboly de izay fahafatesana vokatry ny fahalavona tao amin'ny sahany tena izay dia zavatra permissive no ilay fahotatsika tambiny fahafatesana ary amin'ny fanambara izao tontolo zao de hoe mort naturel zay lay permissive izay lay hoe satria isika nanota dia misy lalana nosokafan'Andriamanitra ho atsika fa satria lavo isika tao amin'ny sahany tena nanota isika dia misy lalana nosokafan'Andriamanitra na dia tsy fitiavana Andriamanitra ara izay hoe fahafatesana tambiny ota izay dia izay lay permissive tsy maintsy andalovantsika io lay antsoina hoe mort naturel na de hoe aretina na zavatra hafa accident na ny accident de vokatry ny ohatra hoe tandrevaka na ny porte ouverte misy eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona na ny fakan'ny ozina toerana amin'ny toerana anankiray dia mahatonga accident sy ny zavatra ohatran'izany dia zay ao anatin'ilay finosana hoe permissive avy amin'Andriamanitra tsy to mamela malalaka hiseho mamela ny fahafatesana hanjaka ao anatin'izay natiora-pahafatesana izay le natoraly famoronana Andriamanitra tsy namorona fahafatesana fa lay fahotana tafiditra tamintsika no mametraka fiforoana pahafatesana eo amin'ny fiainantsika sy fisitsika andavanandro fa eto amin'ity resaka eutanasie ity anefa hoe mort provoquena dia hoy teo hoe resaka contre natiora le izy resaka contre natiora satria manohatra n'izay lalàna permissive izay lalam-pahafatesana nosokafan'Andriamanitra vokatry ny fahotatsika izay dia ny fisainana sy ny firehana eutanasie dia manohitra tanteraka an'izay lampahafantesana efa vokatry ny fahotatsika izay arao tsara ny le fanazavany zany hoe isika nanota efa nanohatra ny sitrapon'Andriamanitra Genesis 3:7 lay nivakitsika teo andin'ny 7 tao amin'ny sahany tena efa contre ny sitrapon'Andriamanitra isika tao dia nisy lalam-pahafatesana vokatry izay fahotatsika izay ozy Andriamanitra hoe ity ny fahafatesana izorantsika tambiny ota fa fahafatesana no tambiny ota dia amin'izay lalam-pahafatesana nosokafan'Andriamanitra izay dia mbola mitsiry ihany koa ny firehakevitra eutanasie mort provoqué
avy amin'ny fisainantsika olombelona mbola hanohatra ihany an'izay lalam-pahafatesana no sokafan'Andriamanitra izay dia manam-pirofo fa isika olombelona ry havana dia manana vatana ifangaroam-pisainana ataoko hoe somary hybride. Haitsika rehetra hoe inona ny hybride? Zavatra roa mitambatra ka mahatonga ny natioran-javatra anankiray tsy ho amin'ny natiora ny fironany fa misy tanjaka hafa noho ilay fifangaroana. Dia izay mihitsy ilay esprit atsika zanak'olombelona. Satana manana ny esprit nanjerana azy tao an-danitra tao izy. Isika olombelona dia vovotany ary misy an'ilay sofla namoronana sahany edena, fofinaina mahavelona. Dia azo-panahy tao amin'ny sahany edena isika, dia volona ka fanahintsika. Dia rehefa azo-panahy isika tamin'ny alalan'ny Satana, dia nisy fifangaroana. Niala tamintsika ny fofinaina mahavelona, dia nisy an'io esprit fahafatesana izay nanokafan'Andriamanitra lalam-pahafatesana permissive fa tsy volonté divine, fa vokatra ilay fahotana tanteraka tamintsika, fa fahafatesana no tambiny io, efa naverimberitsika teto foana izay. Dia lasa manana ny toy ny hoe natioran'olona hybride, mialatsiny amin'izay fitenenana izay. Dia raha narahanao ilay fanazavantsika teo hoe nanohatra isika tao amin'ny sahany edena, ny sitrapon'Andriamanitra dia lavo tamin'ny alalan'i Eva ary ainsi de suite Adama voaozana ny tany sy ny sisa rehetra. Dia tsy nijanona tamin'izay fa rehefa nanana n'ilay vatana hybride isika dia manohatra an'Andriamanitra ihany koa, malgré hoe efa ao anatin'ny lalana permissive, lalam-pahafatesana no sokafan'Andriamanitra tamin'io tao atsika. Dia mampalahelo fa mbola ao foana ilay toe-tsaina anohatra an'Andriamanitra ny amin'izay lalam-pahafatesana hoe mort naturel tokony hoe miaccepter ny zavatra misy izay. Ka izay dia tsy inona fa ilay natioran'ny Satana hoe menarana dia fetsy noho ny biby rehetra. Izay intelligence ny Satana izay dia manosika atsika foana ho any amin'ny fahafatesana, manosika atsika foana ho any amin'ny fahaverezana. Imagine foana ilay tranga tao amin'ny sahany edena, ilay litige, ilay fahafatesana ny anjerantsika tao, fa natosika Satana isika hanandrana ny azo fahalasy tamin'ny alalan'ny séduction, izay esprit izay. Dia eto amin'ity domaine sujet resahantsika ity hoe euthanasie, dia amin'ny alalan'ny assistance ny docteur na ny fianakaviana na ireo averiko tsara hoe eto amin'ity domaine euthanasie resahantsika ity dia amin'ny alalan'ny assistance na docteur na fianakaviana na psychologue na sy ny sisa rehetra izay raha tsorina, raha esorina ny masika, dia agent en démonie hanosika n'ilay olona izany ao anatin'ny contexte hoe mila libérena amina souffrance sy amin'ilay maladie incurable ny olona anankiray, dia atosika izy ao amin'ny mort provoqué. Fa izay mort provoqué izay rehefa tena voaboasana dia tsy ilay mort naturel, tsy ilay fahafatesana permissive tambiny ota izay tokony ho acceptentsika, satria izay no tsindriko tsara fa tsy volonté divine fa permissive avy amin'Andriamanitra. Dia eo foana ilay esprit rebelle aty anatintsika hoe tsy anaiky an'izay dia izay esprit izay nefa dia devoly Satana, dia manangana olona izy, manangana association izy, manangana docteur izy, manangana fianakaviana d'ailleurs ilay olona efa victime ao anatin'ny aretina désespéré, mafy any mahazo azy. Eto dia mampahery manokana nireo fianakaviana manana olona
manana olana, manana patient zany, manana olona marary en phase terminale, ohatra hoe ao anatin'ny cancer na ao anatin'ny za manokana tena mahatsapa mihitsy hoe mafy rehefa ao anatin'ny aretina incurable izany, maladie rare, zavatra ohatran'izany, satria ny assistance tsy maintsy efaina amin'ireny olona ireny de tena sacrifice be mihitsy. Tsy vitan'ny hoe dokotera fotsiny ihany no tsy maintsy miassiste an'ireny olona ireny, fa ny fianakaviana ihany koa amin'ny alalan'ny vola, amin'ny alalan'ny aide psychologique, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny zavatra be mihitsy zay tsy maintsy hoentina. Zay le assistance tsy maintsy hoentina. Raha mizaka ao anatin'ilay souffrance, lay aretina zay mitambesatra amin'ny karazany avy, mety ho cancer en phase terminale, maladie rare na zavatra be da be, jaly sy ny sisa rehetra, mampahery antsika manokana. Ary eto ny tena hoe refin'ny vavaka sy ny balance mizana ny amin'ny eritsaitsika olombelona. Ary rehefa tojo an'ireny zavatra ireny tsika de tena hita mihitsy hoe faible anie sika olombelona, malemy. Ny resaka teknôlôjia avancé, ny resaka maha-profesora ny profesora, maha-ingénieur ny ingénieur sy ny sisa rehetra, misy limitiny daholo. Zany hoe tokony hireconnaître izany sika, tokony hiaccepter zany sika fa hoe faible isika olombelona. Ary izay indrindra ny tokony hiatsapazatsika amin'i Jesosy Kristy. Satria araky ny fampianarana baiboly faminaniana any amin'ny Isaia, tanteraka teo amin'ny hazo fijaliana araka ny filazontsara Matthieu, Marc, Luc, Jaune, nitondra ny heretitsika izy, nitondra ny rovintsika izy, nokapohana, natao tsinotsinona, nanaiko faty izy teo amin'ny hazo fijaliana. De hoe atraiza ny fahaizantsika mandray an'izay, atraiza ny finoatsika hoe velona ty anatitsika finoana aran'asa tanteraka eo amin'ny tenatsika, tsy mora. Ary tena hoe defi ngeza be mihitsy. Miresaka mitoriteny ohatran'izao, mizara ohatran'izao, de manakambara isika, mahay miteny sy milaza daholo isika. Fa za tamin'ny voan'ny Covid, rehefa tratra nitazo mahery sy ny ohatran'izany, de tsapako mihitsy hoe faible ny vatako, ny cellule, ny sela rehetra amin'ny tena, ny hery fiarovana, ary na ny hery hoentina mivavaka ary. De ho an'ny olona tena ara-panahy, eo lay assistance, ny anjely tonga mampahery. Tanareo Elia rehefa mafy be ny fanenjehany Jezebela sy ny mpaminany bala tamin'izany vanim-potoana izany, de ny antso fahafatesana izy tany anatin'ny zoy. De niseho tamin'ny anjely hoe maninona eto ianao ry Elia? Mafana de mafana ny foko izy no ny fitiavako anao, mantsy any Yahweh Elohim. De tena ny antso fahafatesana mihitsy ny lehilahin'Andriamanitra tamin'izany. Fa lay assistance anjely tena zava-dehibe. De nisy ny goaika nitondra sakafo an'i Elia sy ny sisa rehetra, dia lasa régénéré Eli, ary lasa ny verina anady, niatrika ny ady ny mpaminany ny bala 450 sy ny 400 hafa ankoatra, ary hatrany hatrany ambara-pahatateraky ny vision an'Andriamanitra tsy to ny amin'ny mosary sy ny sisa rehetra. Eto zany dia manindra ny resaka ara-pana sy ny resaka ara-nofo. Rehefa ao anatin'ny aretina mafy be isika, maladie incurable, ny maladie sy ny souffrance en phase terminale, tsy ahita-panafana intsony sy ny sisa rehetra. De nisy lay ohatra no raisitsika teo hoe Eli mpaminany, ny anjely no ny assiste azy tao anatin'izay douleur tany amin'ny tontolo ara-panahy sy ara-batana, ny fanenjehana zay mitambesatra taminy psychologiquement sy ny sisa rehetra. Fa eto amin'ity resakitsika hoe euthanasie ity, dia
manana an'izay assistance ara-panahy anjely soratra masina Andriamanitra tsy to Jesosy Kristy raha lasa ranabavy ao amin'ny tompo zay ve isika sa de ionona fotsiny ihany amin'ny hoe docteur professeur ingénieur sy ny matériel isan-karazany médicament za tsy miteny hoe ratsy za tsy miteny hoe catégoriquement extrême be tsika tsy ilainy zany fa za miteny atsika fa limité ary ny akamaroany reny assistance eto amin'ity zao tontolo zao ity raha ny sujet resahantsika dia satana miconseiller sy minorir azy reny ary zay de manamafy foana ny fahendrena fampianaran' Jesosy Kristy hoe satana dia fetsy noho ny biby rehetra ny zanako zao tontolo zao dia manan-tsaina kokoa noho ny zanaky ny mazava de zay hoe manan-tsaina kokoa zay de raha mandinika isika dia ireo mitazona ny domaine elita ety amin'ity zao tontolo zao ity que ce soit professeur na philosophe na ingénieur na olona intelligent be amin'ny resaka robotika sy ny tontolon'ny assistance ny médecine sy ny travail sy ny ohatran'izany zay domaine rehetra afaka lazaitsika dia olony zao tontolo zao avokoa de zay hoe olony zao tontolo zao de mazava tsara fa satana no miconseiller azy sy minorir azy ka satria satana no conseiller azy sy minorir azy de rehefa en phase terminale ny olona anankiray dia io ny sujet resahantsika hoe mirosoa ianao amin'ny euthanasie mort provoqué fa manana ny antoka sy ny assurance am'izany izahay zay tsy andrenesanao fanaitainana fa ny zavatra tena fasikasehanyity resaka euthanasie ity re tompokoa dia famonotena izy io fa assisté autorisé ary fatatsika rehetra fa ny suicide ny famonotena dia tsy volonté avy amin'Andriamanitra tsy to na de hoe assisté s'autoriser ara satria Andriamanitra tsy to dia tsy nanome autorisation mihitsy tsy nanome lalàna permissiva ny amin'ny famonotena satria ny fahafatesana dia vokatry ny fahotatsika fa tsy volonté divine dia permissiva lala-pahafatesana mort naturel mizaka fizakana ny zavatra miseho rehetra izay no lalana tsy maintsy sy tokony hizoratsika raha ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy hoe suicide assisté na autorisé suicide assisté na autorisé ninona lanja sy valeuran'ny fanaitainana amin'ny olona anankiray de ny zavatra mampalahelo ry havana dia efa miabetsaka ary tena hoe amanarivony amanalina amanetsiny ny olona izay efa manolo tena amin'ity resaka euthanasie ity na raha vakitsika mivantana de hoe famonotena assisté sy autorisé ity zay tsy iza ny miautorisé azy fa satana ilay ao ambadika amin'ny alalina ny organisation docteur na fikambanana zay autorisé lay autorisé zay hoa tena hoe tsy misy autorisation avy amin'Andriamanitra mihitsy ao anatin'izay fa amin'ny alalan'ny fahendrena izao tontolo zao le diable est vraiment malin tena fetsy satana de ny tena tanjony ao anatin'izany rehetrarehetra izany amin'ity lalana hoe euthanasie ity de ny sin'ny fanahy be da be very any amin'ny elo zay ihany fa ny prétexte arosiny aminao de hoe satria anao mijaly satria anao phase terminale satria anao tratra ny maladie rara satria anao mizaka ny tseraniaina marary mafy dia manana solution anao zay manana conseil anao zay mirosoa amin'ny euthanasie dia mifampidinika ny fianakaviana antanina ny marary sy ny sisa rehetra dia am'izay aretina sy ny souffrance izay ilay victime tsy misy resaka filazantsara mihitsy tsy misy fiainana mandrakizay
tsy misy an'ilay faminanana Isaia, tsy misy an'ilay faminanina Isaia ny resantsika teo hoe nitondra ny aretintsika, ny rofintsika, ny fahoriantsika, ny maladie rara, ny maladie incurable, phase terminale sy ny sisa rehetra. Izay mihitsy no esorina, izay finoana izay no vonoina amin'sika zanak'olombelona, dia asolo ny maladie, soloina ny mort provoqué, soloina ny suicide assisté, soloina ny suicide autorisé, soloina ny voyage makany amin'ny fahafatesana. Misy chambre mihitsy izay tena hoe autorisé any amin'iny faritra Suisse iny, dia miditra ao anatin'izany chambre izany izay olona teo faty ao anatin'izany efitrano zany dia mpanaovina voyage izy atao manofinofy ao anatin'ny fahafinaretana izy fa atsipy any amin'ny elo. Zay le eutanasie zay. Dia izany zavatra izany no ampitandremana antsika satria ny tamban'izay dia fitomanina sy fikitroana nify. Raha ka ohatra sika amin'ny Baiboly dia vakio ny Samuela voalohany toko voalohany andininy faha Samuela voalohany toko voalohany hatramin'ny faraiky amin'ny telopolo ny tantara nahafatesan'ny Saoly mpanjaka sy ny zanany telo lahy, ny mpitondra ny fiadiny, fa tena hoe ahitanao an'ity resaka fahafatesana provoqué ity, mort assisté ity. Raha vakinao ny tantara ity Samuela voalohany ity, misy ny tantara fahafatesan'ny Saoly mpanjaka, dia mafy be mihitsy niady ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany satria raha ny tokony ho izy isaky ny andeha hiady ny zanak'Israely, ny mpanjaka, ny mpisorona, ny mpaminany dia mangataka conseil. Zay le resaka assistance amin'Andriamanitra tsy tofona hoe hiakatra ve izahay amely ny Amalekita, amely ny Jebosita, ny Hitita, ny Vita sy ny sisa rehetra. Dia mamaly Jehova hoe afaka miakatra nareo fa ho atolotra eo an-tananareo ny Amalekita. Fa eto misy an'ny Saoly mpanjaka izay tafasaraka tanteraka tamin'Andriamanitra satria ny arahantsika nahita ny tantara any alovakio fa niodina tamin'Andriamanitra i Saoly tamin'ny alalan'ny tsy fankatoavany sitrapon'Andriamanitra. Io le Genesis na alavo antsika tany amin'ny Genesis toko 7 ny resantsika teo. Dia rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra tsy to i Saoly mpanjaka dia tsy nanana an'izay assistance izay intsony. Teo dia nanambara hoe Elia mpaminany dia ny assisté azy ny anjely, dia niverina nady izy dia nivoaka mpandresy. Dia rehefa mafy niady satria tsy nisy assistance, tsy nisy an'Andriamanitra tsy toy intsony, tsy nisy fanahy masina intsony atao amin'ny Saoly mpanjaka sy ny zanany telo lahy tao anatin'ny ady sy ny mpiantafika rehetra niaraka tamin'ny Saoly mpanjaka dia nanapatra ny fahavalo dia hita ny Saoly mpanjaka ny fahafatesana ny anjera taminy. Dia niteny tamin'ny mpanapaka miaramila zay teo ambany fiahiny izy hoe vonoy aho. Zay le assistance izay. Zay le fahafatesana antsoina satria amin'ny phase terminale zay ny Saoly mpanjaka eto. Dia ny efarany namono tena ny lehilahy. Zay le hoe active sy passive ny resantsika teo, direct sy indirect. Ny anjerany ny sabatrany. Fa mbola tsy maty teo eo izy. Fa mbola niaina, douleur, phase terminale, souffrance incurable. Mbola tsy tanteraka tamin'ny fahafatesana teo, fa neritreritra i Saoly hoe izay no lalana afahany, zany hoe échappatoire, ialany amin'ilay souffrance fahafatesana izay mitambesatra sy mianjera aminy. Dia ny Samuela toko 2 eo amin'ny andininy
vakitsika andininy voalohany ajantsika rehefa tapitra ny toko sy andininy tokony anazavantsika azy ary noho ny maty Saoly ary niverina avy namono ny Amalekita Davida dia nitoetra indroa andro tao Ziklaga izy. Ary tamin'ny andro fahatelo indro nisy lehilahy iray tonga avy tany amin'ny miaramilan'ny Saoly. Tritrany akanjony sady niosy tany lohany. Ary rehefa tonga teo amin'ny Davida izy dia nankohoka tamin'ny tany ka nitsaoka. Ary hoy Davida taminy, avy taiza moa ianao dia hoy izy taminy, afaka nandositra avy tany amin'ny tobin'ny Israely aho. Ary taminy nanao ahoana izay tany? Masina ianao, masina ianao ambarao amiko dia hoy izy, lay tovolahy zany, ny olona nandositra tamin'ny ady ary be koa ny miampatrapatra sy maty ary maty koa Saoly sy Jonatana ary maty koa Saoly sy Jonatana zanany. Ary hoy Davida tamin'ilay zatovo niteny taminy, ahoana ny nafantaranao fa maty Saoly sy Jonatana zanany? Dia nanambara tamin'ilay zatovo nanao hoe, sendra tao atendrombohitra Gilboa aho ary indro Saoly nitena tamin'ny lefiny. Io le famonotena nresahantsika teo. Ary indreo ny Kale sy ny mpitaingin-tsoavaly nanenjika azy mafy, dia nierika izy ka nahita ary niantso ahy izy ka hoy izao, inty aho ary hoy izy tamiko, iza moa ianao? Dia hoy izao taminy, Amalekita aho. Zay le vokatry ny fahotantsika atolotry ny fahafatesana eo amin'ny tanany fahavalontsika isika rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra. Ary zay ihany koa ny tena voto-kevitra ity resaka euthanasie ity hoe tafasaraka amin'Andriamanitra tsika ao anatin'ny maladie incurable sy ny zavatra ohatran'izany, dia atolotry ny fahafatesana eo an-tanan'ny assistance isan-karazany zay tsy Andriamanitra no mikonseye sy minorira azy reny araka ny fanazavantsika teo, fa izao tontolo izao le diable de mety ho professeur izy, mety ho docteur izy, mety ho fianakaviana izy, mety ho fa tsy Andriamanitra ny ao. Important be zany zavatra lazaitsika izany. Ary hoy izy tamiko, iza moa ianao? Dia hoy izao tamin'ny Amalekita aho. Ary hoy indray izy tamiko, masina ianao, hatony kely aho ka vonoy fa marary mivonkona ozatra aho. Zany ao anatin'ny souffrance i Paoly, ao anatin'ilay phase terminale nandresantsika teo i Paoly. Miantso fahafatesana izy, manaitaina, mivonkona ny ozatra ozy, vonoy aho, vonoy fa marary mivonkona ozatra aho fa mbola atao anatiko ihany ny aiko. Dia nanantona azy aho ka namono azy satria fantatro fa tsy ho velona izy. Rehefa resy ka dia nalaiko ny satribonany teo andohany sy ny fehitanana teo amin'ny sandriny ka nentiko ety amin'ny tompoko izany. Hoy ilay tovolahy Amalekita. Important be ity passage toko 10 amin'ny Samuela 2:1 ity. Dia nanantona azy ao hozy ilay tovolahy Amalekita ka namono azy satria fantatro fa tsy ho velona izy. De izay ty resaka euthanasie ity. Iny ny docteur, iny lay tompon'ilay agence, ireo ny fianakaviany, ireo ny psychologue, itsy ianona, itsy ramatoa, itsy zoky, itsy zandry. Manantona anao izay marary ao anatin'ny phase terminale sy ao anatin'ny maladie incurable. Arak'ilay andinin'ny 10 ny vakitsika teo hoe, dia nanantona azy aho ka namono azy satria fantatro fa tsy ho velona izy. Izany hoe reny olona ao anatin'ny milaza azy ho assistance be da be, ireny no mamaritra hoe tsy ho velona intsony eo. Ora nefa Jesosy Kristy nampianatra antsika fa izao no fananganana ny maty ozy rehefa nanangana ny Lazarosy izy izay mino aho ozy Jesosy Kristy na de maty ara izy de ho velona indray. Izay mino aho niza izy velona tsy ho faty intsony. Fa izay zavatra izay mihitsy no vonoina atao anatin'ity euthanasie ity, de ireo milaza azy ho assistance sy assistante be da be araky ny trangan-javatra isehony avy
de ireo no miprovoke ny fahafatesana dia mamono azy, mamono anao a, mamono any olona anankiray ao anatin'ny phase terminale sy ao anatin'ny maladie incurable, manosika miprovoke ny fahafatesana, suicide assisté sy autorisé, mapititra anao any amin'ny fahafatesana sy ny fotoamanina sy ny fikotroanify, manipy anao any amin'ny afy be, satria izay lay terme arak'ilay toko sy andininy vakitsika teo hoe satria fantatro fa tsy ho velona intsony izy. Zay any définition anty euthanasie ity. Grave ry havana ny afetsen'ny démonie. De izany daholo no prétexte hoentindreo mpanao euthanasie hoe tsy misy fanantenana intsony any amin'ny olona io a, tsy maintsy ho faty io a, tsy maintsy izao io a, satria tsy eo intsony ny toeran'ny filazantsara, tsy eo intsony ny toeran'ny fitsanganana amin'ny maty a, tsy eo intsony lay aina natolotry Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, no esorina tsy natao ho fantatrao izany, tsy natao ho voaray anao izany, tsy natao ho filazantsara renen'ny sofinao a sy ho fampanantenananao izany a. De izany ny zavatra misy ry havana amin'izao vanim-potoana dianantsika zao amikasika nyty euthanasie ity. Amara-paranantsika azy a de azadino fa ny ady any Ukraine io a de resaka euthanasie daholo ny ao ambadika io any Covid anisy a, ny arahantsika nahita ny phase terminale ny zanak'olombelona tao anatin'ny pandémie, ny mosary a azadino fa eto Madagasikara de ao anatiny io resaka suicide assisté sy autorisé, satria ao anatin'ny tontolon'ny complotisme sy ny tontolon'ny kajikajy ekeraskompa zareo elita n'izao tontolo. Ao anatin'ny kajikajy ekeraskompa hoy ao a de ry zareo elita n'izao tontolo zao a ny tompon'ny assistance mikirakira manosika ny vahoaka amin'izay mort provoqué izay a, mort assisté izay a, suicide autorisé sy assisté izay a. De izany ny anton'ireny a fiakarana lapa teny Ambohitsirohatra ireny a, suicide assisté ireny a, suicide autorisé ireny, voyage anipazana anao any amin'ny fahafatesana ireny a, sous forme hoe révolution a, isin'ny fiainana tsaratsara kokoa ho an'ny sarababem-bahoaka sy ny taranaka ho avy, fa resaka euthanasie reny ry havana. Zany hoe ny fitondrana misy mihitsy a no assistance responsable, mitonona ny tena no assistance, ho assistant sy assistante ao anatin'izay a scénario izay, ao anatin'izay sary-mihetsika izay a, dia provoquena ilay suicide fa minotena fa ho be, autorisé la izy a amin'ny alalany hoe hetsi-bahoaka, de mihetsika araky ny fihetsehany avy a amin'ny endriny be da izay resaka euthanasie, mort provoqué suicide izay a, fa fanipazana anao ho any amin'ny elo a sy ny fitomanina fikitroanify. Zay ny azo nambara tamin'ity resaka euthanasie ity, de mino fa nahafapo ny mpametraka fanontaniana ny valiteny tsy avy amin'Andriamanitra fa amin'ny mort provoqué azy a, faminotena suicide assisté sy autorisé dia satana ny ao ambadika, satria contre nature manohatra n'ilay permissive lala-pahafatesana, rindra-pahafatesana permissive ho atsika vokatry ny fahotantsika tao amin'ny sahany tena, esprit rebelle izay ty resaka euthanasie ity, fa déguisé sy mondialisé fotsiny izy a, faminotena fa misy assistance, misy élément zay atsangany satana, agent zay apetraky satana, de ino no mapiditra anao ao anatin'ny voyage vers l'enfer, ho any amin'ny afbe, makany amin'ny fitomanina sy ny fikitroanify. Raha soatsika rehetra ao anatin'ny contexte Matthieu 24 sy ny Marc 13 ny Luc 21 isika ady sy filazana ady a, fahorina, fahafatesana, horohorotany, mosary sy ny sisa rehetra, phase terminale
phase terminale misy atsika zao any amparany any ozy ny bokyny Timoty. Isy andro mahory ao anatintsika tribulation, hiditra grande tribulation, dikan'izay de hoe ao anatin'ny phase terminale isika, maladie incurable par rapport amin'ny zavatra nazaventsika teo. De izay resaka maladie incurable izay dia manao rappel ny filazantsara foana isika hoe Jesosy Kristy ihany no fiainana mandrakizay izy no efa nitondra ny rofotsika sy ny aretintsika, ka isika izay teo afaka amin'izay maladie incurable izay de miverina amin'i Jesosy Kristy, miverina amin'ny filazantsara, miverina amin'ny soratra masina sy ny fahendrena baiboly, ary zany foana ny fanentanantsika, izay foana no fanentanantsika, fanentana ny soratra masina ho atsika indrindra ny firenena malagasy, manomboka any am-mpitondra sy ny vahoaka isa-tokony any ambaratonga tsaranga tsiraray avy tsy misy afa-tsy ny fiverenana amin'i Jesosy Kristy ihany no ahafahantsika miala amin'izao maladie incurable mahazo ny firenentsika izao. Fa ny zavatra misy moa dia ampidiry ny demonia ao anatin'ny eutanasie isika amin'ny alalan'ny mpanao politika, amin'ny alalan'ny banque mondiale, ny FMI, amin'ny alalan'ny resaka géopolitique, amin'ny alalan'ny religion, amin'ny alalan'ny zavatra be da be dia tafiditra ao anatin'ny ity système na eutanasie ity isika, de ny agent ny satana be da be, ny faux prophète, ny politicien, ny charlatan, ny mpanolana sy ny sisa rehetra mampiditra atsika ao anatin'ity suicide assisté ity sy ny autorisé ity. Hiditra amin'ny élection zao isika am'ty 2023 ity, de za de miteny amintsika fa eutanasie daholo zany idiratsika makany hatrany am'ty resaka mort autorisé ity, suicide assisté ity. Sady manindro foana ary mampahery antsika foana hoe Jesosy Kristy raha lasy ranabavy tsy misy afa-tsy izy ihany no échappatoire afahantsika miala am'ty resaka maladie incurable sy faharavana misy amin'ny firenentsika sy izao taranaka izao. Tianao Jesosy Kristy sotranao ray tsy to ny amin'ny sujet izay voazara sy voambara, tianao ne tompo iseho amin'ny fiainanay, ny zanaka no manafaka de ho afaka tokoa izahay ianao ne Jesosy Kristy miainga amin'izay zavatra nozaraina izay misy révélé any am-ponay sy afahanay manapa-kevitra zay ny tena zava-dehibe, afahanay matsapa ny lanja ny teninao sy ny famonjena no entinao teo amin'ny hazo fijaliana, fa raha tsy maharay an'izany izay dia horomba. Raha tsy maharay an'izany zay Jesosy dia horombahan'ny eutanasie, horombahan'ny suicide assisté sy autorisé amin'ny endriny maro isan-karazany, ny voyage vers l'enfer amin'ny alalan'ny mpanao politika, ny faux prophète sy ny sisa rehetra. Ka izany tompo no tsy maintsy anoloranay ny momba anay rehetra ho eo an-tananao, dia sokafy amin'izany ny fo saina fanahy ny vatanay ahay mandray ny teninao. Voninahitra ho anao ray tsy to ny anaran'i Jesosy Kristy mamirapiratra amin'ny voninahiny